Vonolona mahatsiravina indray tao Antananarivo renivohitra tao mpivarotena iray izay Maty Nisy Namono tamin'ny fomba Feno Habibiana mo tao Antananarivo renivohitra tao tamin'ity herinandro ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalema natao Antananarivo renivohitra tao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tany ankazondrano fianarantsoa nisy namaky ny tranonjiro ny jirama ao ankazondrano fianarantsoa raha ny fanazavana izay noentin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa io tabaka avokoa ny jiro tamin'ny faritra maromaro tao fianarantsoa ary maro ny fitaovana simba tamin'ny tokantrano maro ny grille de protection any aorian'ny trano no nesoriny ireo mpangalatra ka nahafahan'izy ireo niditra tao sy nanao ny asa ratsiny heverina ho ireo varahana amin'ny tarby no tena kendren'ireo olon-dratsy nisy tarbin-jiro lasa ny reto farany ihany koa efa hita teny moa ny avy eo anivon'ny jirama ny mpitandro ny filaminana ary ny huissier ny jeriny zavanisy taorian'izay fa havakisany tranonjiro ny jirama izay midika izany fa efa tsy mifidy arapaka intsony ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao fa rehefa misy azo ny arapaka dia iny fa riatiny avy hatrany izay asa ratsy izay mahazatra azy izay ary tsy mandinika izay hovokany izay moa izy ireo fa ny androany ihany no fantatra izy ireo noho izay asa ratsy izay efa nahazatra izy ireo izay eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana indray vonolona moa izy ity no niseho tany sonerany vongo tamin'ny iny herinandro iny zazavavy kely izay mena vava no vonoina ka nalatsaka atao anatin'ny lavapringana voafehy lamba ny tendany melancy kely rehefa nampiakarina avy tao amin'ny WC izay nandatsahana azy efa nilaza avy nivoaka tamin'ny WC tao ilay reniny tamin'ny folora maraina ilay zaza kosa nampatoriana teo ambonin'ny fandrina raha nolazainy izay mody notenenina mba ho jeren'ireo ankizy izay mijery sary mihetsika amina efitrano io izay misy ankizy misy 5 be izao rehefa niverina avy tany amin'ny WC ikalozafy Letisia izay 2 taona renin'ilay zaza nilaza fa tsy eo imelancy kely vory ireo manodidina niaraka tamin'ny lehibe ny fokotany andatsadrano sy ny mpitandro filaminana nanao ny fitadiavana ilay zaza ny fijerevana atao amin'ny WC no vaholana natao farany raha avy nitsirika tany amin'ny manodidina ka tao no hita ilay zaza tokony tamin'ny roa antoandro tany hoany tamin'ny andro 20 aogositra 2024 fantatra atao ireny fanadihadiana izay natao fa reniny ihany izay niaiky fa nahavita namono raha tonga teny amin'ny bureau mpitandro filaminana izay ho atolotra ny fitsarana ao fianoriva-tsinananao tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria zanaka ao nateraka ao dia vitanao ny mamono azy sy mandatsaka ny aigny tsy vitany vonolona tsotra izao fa mbola vitanao ihany koa no mandatsaka azy ao anatin'izay WC izay nefa dia menaky ny ainao zanaka ao nateraka ao fa tsy zanaka olon-kafa akory dia vitanao no mamono azy tsy mamandana eritreritra sy fomba tempo akory ianao amin'izay zanaka ao nateraka ao zay fa dia nivononao faty izy ary mbola nalatsaka anao ao anatin'ny lavapringana izay mba fon'olombelona toy inona ire no mavita ny zavatra ratsy tahaka an'izao ny olona toy izao dia tena mendrika hosazina farakin'izay mafy satria olona tena efa nivadika biby ary tsy mba manana fomba tempo ho an'olombelona izany intsony ny olona navita namono zanaka tahaka an'izao ny havatra rehefa tsy vita ny hitaiza sy amelon-janaka dia manaova fanabeazana izana amin'izay mantsy tsy hiterateraka fahatany amin'izay mantsy tsy ho bevoka tsy nirina na ihany koa mividiana fimaily fa tsy lafo izy ireny rehefa mangidihidy ny vatatena ka tianao an'izay firaisana aranofo izay vonolona mahatsiravina indray tao Antananarivo renivohitra tao are fasika izay ankady mahoaka no niseho ity vonolona mahatsiravina ity fantatra mantsy fa vehivavy mpivarotena iray izay hita Nisy Namono teny amin'ny are fasika teny ny mpandalo teny an-toerana no nahita azy ary nampandreny polisy izay misahana ny famoivizana eo amin'ny lalamby
feno tsatokantsy ny vatany ity vehivavy ity hatramin'ny tendany, ny nonony, ny lamosiny ary ny boridana ny tapany ambany. Tsy fantatra ny ora izay nafatesany hatreto fa raha ny fahitan'ny polisy azy dia iray andro taorian'io no nitranga ny vono noho ny efa fianjanany vatany. Tsy mbola fantatra ihany koa ny antony namonoana azy satria mbola hita tao anatin'ny tatonono ny vola rehetra izay teny aminy. Hita teo amin'ny 10 metatra miala ny vatany kosa ny kiraro sy ny antsy izay misy raha no heverina fa namonoana azy. Raha ny nambarany manodidina dia mponina teny saripody izy taloha fa rehefa nisarabady dia nipetraka teny Anosy Mahavelona. Miasa eny amin'ny manodidina ny lalamby eny amin'ny fasika amin'ny alina ity tovavy izay nisy namono ity amin'izay fanaovana asa fivarotan-tenany izay. Ka noho izany dia tena efa ratsy ny tanàna ary misy foana ity resaka von'olona mahatsiravina ity tato ho ato zay. Ka dia mbola eo anatiny fanaovana fanadihadiana ny mahakasika ny antony izay tena nahafaty an'ity vehivavy mpivarotena ity ny mpitandro filaminana sy ny tompon'andraikitra any an-toerana any amin'izao fotoana izao fa mandrapa ahafantarana ny tena marina aloha dia mbola tsy misy fantatra mazava iza no tena nahavanondoza tamin'ity raharaha famonona an'ity vehivavy mpivarotena ity. Ka noho izay dia tena maty ilay mpivarotena fa maty nisy mpanontany ihany koa izy fa tsy sanatria akory maty tsisy mpanontany araky ny fiteny izay fanaon'ireo mpanoratra izay. Ka dia mirary finonana feno ho an'ireo fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelintsony. Ainganeo ihany koa ho tratra izay nahavanondoza tao anatin'ity famonon'olona tamin'ny fomba feno Habibiana ity. Tena efa ratsy ny tany efa nivadika bibin'olombelona amin'izao fotoana izao ka tokony tsy hananana antra ireo rehetra izay minia manao an'izay toetram-biby sy toetra mamofafady amin'ny famonon'olona amin'ny fomba feno Habibiana izay. Raha izao tsy fandrimpahalemana lava izao no mitohy dia hoaiza ilay fandrosoana izay andrasan'ny be sy ny maro izay tena mampahetaheta ny be sy ny maro moa izany fandrosoana izany nefa ny eo amin'ny lafiny tsy fandrimpahalemana dia mangana fotsiny na ireo mpivarotena aza dia efa misy mpamono amin'izao fotoana izao araky n'izao porofo izay hitantsika izao indrindra fa ireo rehetra izay mpisehatra amina fitadiavam-bola hafa sy ny mpandraharaha dia mazava ho azy fa misy ihany koa ireo izay mikonokonona miteti-dratsy hamono sy handroba ny fananan'olona etsero izay tranga efa matetika hita moa izay ary tsy ao an-tananarivo renivohitra ihany no misy an'izay resaka tsy fandrimpahalemana izay fa hita manerana ny nosy izany trangana tsy fandrimpahalemana izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nety isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.